Manolotra ny araba toko klasy toko vavy amin'izao alina izao so atao anatin'ity fandarana manokana ity. Fandarana manokana izay iarahana amin'ny vovonana firaisan-kina ary ihany koa iresahana manokana ny mahakasika ny fividianana. Araka izay nambara teo izay dia ny vovonana firaisan-kina no vahiny ny fandarana manokana eto amin'ny MBS sy ny Real TV Madagasikara amin'ity alina ity ary isany vahiny ao anatin'izany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Miarabanao Andriamatoa filoha. Miarabanao rehetra dia miaraba mivoaka malagasy io tsy mpanaraty. Eo ihany koa moa zany ny filoha nasionaly ny antoko HVM Rivorakotovao. Miarabanao Andriamatoa filoha. Miarabantsika rehetra mpanantsana toko. Eo ihany koa ankoatra izay vahintsika amin'ity alina ity Andriamatoa Parena Augusta izay filohan'ny antoko Tsaratafina. Miarabanao tompoko. Miarabanareo mpanao gazety magnatrika anay eto. Solo tena ihany moa izy ireo fa anankidimy no isan'ny mpitarika antoka ao anatin'ny vovonana firaisan-kina ratsy ivina iaraka hanolotra amiko ity fandarana ity amin'izao alina izao. Iasana malala mpanao gazety ny Real TV. Miaraba ny Iasana. Miaraba tojo Rabefaritra. Miaraba ihany koa ireto filohana antoko politika mandrafitra ny vovonana firaisan-kina ireto. Miaraba ny vahoaka malagasy mpanaraka izao fandarana manokana izao koa. Araka ny nambara teny am-piandohana dia ifantoka betsaka kokoa ao anatin'ny fiatriana ny fividianana sombam-bahoaka ny resadresaka ho atao anatin'ity fandarana ity. Androany tokoa no mifarana izay fampelezan-kevitra ho an'ny fividianana solomavam-bahoaka izay atao anatiny 120 andro. Atao anatin'izay moa isan'ny naresaka ary enony rehetra teny amin'ny vaovao teny ny resaka hoe antsojay sy ny sakatsaka natao anatin'izay fampelezan-kevitra izay. Eny moa hatramin'ny hoe ny fanombohany ny fametrahany ny taratasy firotsahako-vidiny ireo kandida. Anomboantsika ny adihevitra ary amin'ity alina ity ny mahakasika izay fampelezan-kevitra izay. Ina marina ny zavatra azo tsoahana, inona no tranga atao anatin'izay fampelezan-kevitra izay. Ngamba omeko ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny famalina izay fantaniana voalohany izay. Ifarana anatin'ny ora vitsy tokoa ny fampelezan-kevitra izay hividianana izay solomavam-bahoaka. Ary zavatra tiana iresahana dia zao nanao araka izay azo atao zay mba hanajana sy anao zay fampelezan-kevitra manaraka tsara ny fenitra tokony arahana. Zao nefa zatra tsikaritra zay ary averimberinay matetika tamin'ny haino aman-jery dia tena misy fanahinihina ataon'zareo mihitsiny satria dia fanitsakitsahana ny lalam-panondrena ary ny indrindra ny lalàna feny fividianana. Ny olona izay nanao ny fianianana mihitsy no mitarika izay fanitsakitsahana lalam-panondrenana miverimberina izay. Efa voalaza ny constitution na ny lalam-panondrenana malagasy fa ny andraikitry ny filohan'ny firenena dia tsy azo fangaro amin'ny resaka politika. Tokony manajatra any izy mijanona no aray aman-dreny azy. Faharoa ny andininy fahasivy amby telopolo dia izy miantoka ny neutralité administratif izay fitantanan-draraha zany dia tokony tsy atao mitongilana mihitsiny fa dia tokony mijanona ho tsy momba ny atsy na ny roa. Ny zavatoza koa dia zao voalaza ny faraika amby enimpolo amin'ny lalam-pividianana 2018 00 8 milaza fa tsy azo atao ny mitokana ny zavapita mandritra ny fitaom-pividianana. Io ianao no nataony vo mitokana ndragatira reny tatezany reny biro-panjakana ireny dia hoe tsy mitokana ho nisy fa manolotra ianao tontony ny tatezany ohatra hoe hitanay tao Manandona natany Antsirabe zay ka ianao manontany hoe dia ahoana fizotrany zay zavatra mitranga hoe misy ireo olona zay tena ilana vaniny fotsiny zao hoe ianao ataovy zay ilanao fa raha tsy zany dia zao manjoanao. Tena misy teritery ambadika ka dia milaza izahay fa hoe tsy tompony andraikitra mihitsy amin'ny zavatra tsy fakasitra amin'ny vahoaka ny voka-pividianana rehefa avy ao. Atao anatin'izay fanombohan'ny fampelezan-kevitra izay farana afaka ora vitsy izay fanambarana anankitelo no nataonareo vovonana firaisan-kina. Fanambarana izay milaza fa hoe maro ny tsy fanarahan-dalàna. Nareo hoe tsy mahatsiaro tena fa hoe antso anefitra ihany reny antso ataonareo reny. Nareo hoe mieritreritra fa misy miaino. Nareo ihany milaza fa ny senisy ny HCC reny any tokony mpitondra fomba ny mpitondra izy ireo ihany nametraka azy. Mbalotsika ve zany tompoka? Mafy be zany teninao zany ary zany ngamba mampahantra ny firenetsika ohatr'izao hoe any fitondram-panjakana
ny fitsarana ny manam-pehefana ny amin'ny fitsarana ny senia sy reo ratsy magneky amin'ny fitondram-panjakana tsy manara-dalàna ane zany reo le voalaza teo fa nanalam-panorenantsika raha nany lalàna loi organique 2018-08 de manamafy foana vetivetika ely fotsiny apatsihivoko fa mivalambe folo sy roa arivo ny teto faritra ny premier ministre zay mbola premier ministre am'izao fotoana zao miaraka tamin'ny premier ministre ny ministre ny intérieur tam'izany de ny teto faritra ary nalainy olona feo tao fianaratsoa nylaza hoe tandreminareo miasan'ny fanjakana fa tsy azonareo atao napatsiahany lalàna mbola velona mandrak androany io izy ka maninona androany no tsy arahana izany lalàna zany fa maninona kay any mampieritreritra satria so de re tsy fanarahan-dalàna mieritreritin'olona fa ara-dalàna kanefa volazanareo teo tamin'ny nanontany nanamafy raha ny zavatra hitanay zany de nanamafy an'ireo aya zay efa tsapa ihany reto mitongilany reto ohatra raha irony mba olazainay mba tsy holava ny resaka raha tany amin'ny fanombohana betsaka ireo kandida atolotry ny antoko zay efa tanjony anametraka hoe amin'ny 320 distrika de metrahana fa betsaka ireo tratrany anjonjay mame ohatra nareo zao raha tao amin'ny antoko HVM zay nanany any anjara ny tokony mapetraka tamin'ny faritany atsinanany iny ny coordonnateur anay amin'ny faritra anankiray dia misamborona no niantony anazy iny fa afaka ray vola izy de navoaka de tazanay amin'ny télé izy lasa manao propagandy an'le candidat atolotry ny fitondram-panjakana mampieritreritra zany de lazaiko anareo teo hoe lazain'ny président Navalomanana teo hoe ahoana mono ande mbola anamarina tena an'ireo olonareo milaza fa tsy manitsaka ny lalam-panorenana izy tsy manitsaka ny lalàna velon'ireo ka zay ny tandrema zay mantsy lazaiko hoe tandrema nafeto amitsika zany lasa ohatrany hoe tsy maninona na tsy manara-dalàna ary izy zay nitsajoronay zay mahatonga anay hiatrika ny fividanana io anisan'ny zavatra lehibe zay nijoronay mihitsy hoe nanamafy ary miteny ampady maso ary mampitandrina ny olona hoe oka zay lo ifanambakan'ireo olona reo satria zavatra ataony de manazava fa tsy ao anatin'ny famarinana ny tiano ale iroso amin'ny fifidianana ny vovonany amin'ny firaisan-kina ho ianao teo Andriamatoa Rivrakoto vao ny malasa ny saina de zao tompoko tamin'ny 13 sy 4 arivo tsy nanday anjara tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ianareo tamin'ny 9 novambra iambolana teo aoriana indray nareo mampirisika ny mpifidy fa androjabato malotsika ve zany tompoko anatina fanaovana politika ny HSS ny senitsy niova nefa mifirafitrany azadiny hoe fitondram-panjakana raha ohatra ny hoe matanjaka ohatra fitondram-panjakana ny mpanohitra de mitondra fanjakana izy zany tsy maintsy misy lalana alehanao mampitarika politika anao isy ny présidentielle voalazanareo teo mazava tsara reo ataoko hoe fototra efatra antony lehibe efatra tsy andraisy anjarany anisan'izany tsy nanekena hoe tsy mety zany olona tsy manana zoom-pirenena malagasy fa zoom-pirenena vahiny zany no milatsaka fa nataon'ny HCC tonga mandeha am'izay hijanona am'izay ve anao tsy mijanona am'izay anao satria sandraky raha Madagasikara ny antoko politika zay anatin'ny firaisan-kina tsy maintsy mihaino izy ny feon'ny vahoaka ary reo olonareo efa te hamaly koa any amin'ny toerana misy azy hoe aloha mba hamaly am'izay zay am'izao zavatra mitrangy zao mba hahafahatsika miroso makany amin'ny tsaratsara kokoa lehibe ne zany androm-panjakana anaovantsika fividanana afaka 2 andro zany raha ao raha tain'Andriamanitra ka sitrapon'ny vahoaka azo maro anisa ny mpanohatra ny firaisan-kina de ampiova na mijanona ary reo olonareo de ampiova mihitsy ny rafitra eto fitanana firenena satria hijanona am'izay le fitsabahany mpanatanteraka any amin'ny mpanao lalàna tsisy hobaiko intsony eo tsy mpanangatanana fotsiny reo zay ny tanjony zay ahafana manao an'le izy fa ianao tsy andeha ikily biby fotsiny hoe satria tsy nanao anao teo de tsy anao tsony ianao tsy fitonana ara-politika zany mbola ho resahako zay satria efa natsidika ao ihany ny hoe mety hoe azo maro anisa ny hery ho anananareo ao anatiny zay anteny meram-pirenena hitsangana afaka volana vitsivitsy izay fa mijanona kely ao anatiny zay le hoe RCCS ny seny izay satria hoe tsy natoky an'io ianareo tamin'ny taona 13 tamin'ny fividianana filoham-pirenena teo zay efa nakivikivy ihany koa moa zany ny ataoko hoe ny mpanaradianareo azy aty anatin'ny valaben'ny fanoherana moa raha zay no azo ilazana anazy ao anatin'izay mety mananareo koro hafa ve
ianareo mpitarika ny firaisakina ao anatin'izay rehefa hoe mety ho lavo ny eo anivon'ny RCC ny mety ho roketo apetraka reo hatreto moa nareo nametraka an'izay le hoe demande de verbalisation teo anivon'ny CENI zay mbola tsy misy valiny aloha raha ny fahitana mpanao gazety azy hatreto angambany ameko anao Andriamatoa Auguste ny famalinan'izay inona ny dinganao ataonareo hitarika hetsika eny an-dalambe indray ve azadigno fa ny vahoaka ny masy mandidy fa natorakinay aminazy izy zao hoe io alao tsika andehanao fifidanana ary io nge samba mifaritry misy anazy fa mpiambina mako io fa mpiambina io hafa le hoe nitaritinay teto Tananarivo ny collectif ety zavatra hafa indray ty izay dia agnisan'ny recours satria efa tena hoe araky antenen'ny président Rivo teo efa mangataky misy koa gn'olony e fa mangataky misy demande tena mafana misy hoe aloha hagnano élection zahay de hitanay eo izy ary de matoka an'izay zahay fa haiko izy de matoka koa fa hoe mba hiova zany HCC na CENI zany sady misy ataontsika hoe misy vavolombelogno zany zao e le olo rehetrarehetra aby le communauté internationale io koa moa zany de fa izy moa de fa manao anazy anay ty firenena ty de zay ataonay de fa sy miafiny sony izy sy magnara-dalàna fa sy miafiny ohatra ny hoe tany Manakara zao de misy candidat anankiroa atahorana sy fantatry ny fa saresy le candidat mpazakana de hoe candidat anankiroa io ataontsika hoe maillon faible angamba le tanora de hoe ampitahorana hoe anareo gadragny anao redressement fiscaly mialy anao de sy mesy mandeha manao déclaration manao fagnambaragna manognany le candidat mpazakana reny zavatra mamenatry daholo ange zany ary de mandegna resaka io vatony io de ho coaching ary ame vatony le candidat mpazakana zay zavatra sy mariny zany zavatra sy mety fanaovagna le saim-bahoaka fosiny zany agny amle toerany regny hitasika tany Ikongo regny de miaraka aminazy ery amy tribune ry le tena akaikiny eo misy le candidate de manao propagande izy manarasy koa moa ny candidat ny Firaisakina tany Voemary de hoe tsy mandalo aminareo ty sonareo sy lany io zany ake sisy zavatra foroniny tafiditra agnatin'ny vidéo zay manko mahasara an'ty teknolojia ankehitriny ty tany nandeha nagnesika ny madame Razanamasoa Christine agny ananina tagny Ambato Finandrana tagny maro zany le zavatra natao akoatran'ny le niteneniny teo fitokanagna fa de manao jeu de mots fotsiny hoe io inona moa zany fanolorany ka sisy zany de feny fitokanagna io zavatra ataony io ka izay zany managna an'izay zavatra zay izy anareo de ho hitanay koa ataony vahoaka zay sy hipetraky satria apetrakinao izy zay ny tadiaviny io e nzay zay de hoe de sy anao soa nahay fa de atao vrangafo anareo zay sy ataonay zay fa de disy mesy manao an'le zavatra rehetrarehetra tokony atao iza koa raha gnanaon'io raha sy manao zahay e iza de apetraky sikany io ve efa manana paikady zany ny Firaisakina hoe arovana ny vato mifito manana paikady zay satria zay naka olona expert fa tsy de ho tenenay taonareo daholo ny anarany fa inareo no tokony anana position koa hoe tokony zao nitondra anazy fa tsy ampitahotra ny vahoaka ka ao anatin'izay mantsy ampifandraisiko kely le situation raha ny zavatra anisy farany teo ohatra ho an'ny candidat ny Firaisakina atao amin'ny boribory-tany voalohany misy an'ireny hoe fangalana ny fahitana moa zany marimarina kokoa an'ireny hoe lisitra efa kononkononona ny ambadika an'izay any mafisako ny fanontaniany ny mpanao gazety namako teo hoe ahoana zany ny paikadinareo zay ve nareo satria tamin'ny boribory-tany voalohany zay nanaovan'ny fanadihadiana de tratra modiombo le nanao azy efa naka wise izy naka avocat izy avocat raha teo le olona zay le lazainay aminareo hoe aleoloha andeha satria izy minazy hoe mila preuve hoe azo raisiny nefa tsy mitombona fa tia tena ataonay mitombona inona ny toky omenareo an'izay omeko an'izay fanontaniana zay ary zao hoe azadino hoe tsy vo zao akory ataony toko anatin'ny Firaisakina reto no miatrika fifidianana ary zany natonga tsika natonga anay nanamafoana hoe andao atsarainy io andao arahamaso andao ovainy io raha misy zavatra sarotra ny mampiatra azy tsy nety ny fanjakana de mivonona am'izany zahay am'izao fotoana zao ary efa naheno any ko ny teny ngafilohan'ny HCC zay ataoko ny teny tamin'ny rehetrarehetra enganie mba nyteny tamin'ny rehetrarehetra izy hoe mitandrema tsy anaiky tsony ny HCC am'ireo olona tsy manara-dalàna reo mpiasa mpanjakana ny olona manatoerana ambony raha vao tsy manara-dalàna de miandry tsika zay tsy HCC akory
fa zay kosa de mametraka an'ireo olon'ireo a eo am'loany andraikiny eto am'ty fireneny ity olona lehibe zany fampiresantsika zany a de aloha hiteo fa zany tsy milaza hoe hobady amakainy eto akory zahay ary zay no tenenay tamy vahoaka hoe arovy andao tsika hiaro ny safidy zay tsy tenitenenina fotsiny fa misy asa ao ambadik'zay misy asa zay natao hoe ifanoja amin'ny lalàna zay sarotra ampiarina fa de io aloha no eo a de efa miomana zay efa miomana zay zao le ny zavatra nitranga teto amin'ny premier arrondissement reny a lazainy era Madagasikara reny a efa nomanina hoe rehefa mahatraty tsika de inona ny fomba amampanao tokony ho atao anara-dalàna mba tsisy iverimberinao indray hoe azo raisiny io fa tsy mitompony io fa zay no lazaiko hoe ny bado ny ambakainy nefa zay mahay fa zay ny firaisankina koa tsy bado akory zay tena zay a de ny fahasahinay milaza amindreo le mpitondra am'izao fotoana zao hoe fantatra le zavatra ataonareo e ary zavatra anakizay firaisankina ao anatin' zareo ihany milaza aminay tandremo zao zavatra ataonay zay natratra ay ara nahitana eny an-tranon'olo ihany raha tsisy miteny ka zay la zay hoe aza maka position fotsiny hoe ino moa natao fa de leo croiser les bras eto tsika efa hiady zany anao tsy maintsy mampiasa an'izay paikadinao rehetrarehetra ary zay mahafiraisankina anay so de mieritreritra ndreo fa zay dimin-dralahy rery ny ato fa misy olona fitondrana am'izao fotoana zao mame anay ny information avy any anana fa tsy hotenenay ny anarany ka miresaka an'izay indrindra mantsy ianao iverenako ao anatin'izay miainga avy amin'ny zava-misy ihany ny fe nisy tato anatin'ity fampilezan-kevitra ity a tato ato misy izay fanenjehana mpanao politika izay mialatsiny raha manona ny anarany eto a Andriamatoa Patrika Raharomanana fa teo ihany koa ny candidat anareo tato anatin'ny firaisankina tany Antsirabe voalohany tato vonina niatrika sy fanandrina amin'izay ary ve ianareo tena vonina zay zay nge natao hoe fampirorona zay natao hoe intimidation zay natao hoe terrorisme ka raha ohatra anao tsy manana personnalité anao sy ny fahasahinao de manjary tonga de anjakan'ireo fa mila sa inona ny tokony anagadraina ny anaovana ankety an'ny Patrika Raharomanana zavatra mpanao gazety izy ohatranareo de zay no mahatonga anareo ohatran'izao manana toe-tsaina tonga de mipiripirina fotsiny lo ilamina tsy zay ny didavin'izao tena zany madame Olga sénateur Olga tsy nanaiky mihitsy fa niady tamin'ny farany zavatra tiana iresana aminareo fotsiny am'ty fandarana manoko an'ity de mifanentanana ny olona ifidy reo olona candidat reo nefa nilana vaniny natao 20 000 ny caution zavatra tsy rariny mihitsy zany reny de fa hita hoe tena fanakatsakana ny olona mba tena pision ny ampony fa tena pision fahaizany zay mahatonga ny olona malala izy reny tianao ary mana-pahaizana fa tsy afaka izy noho le vola takina aminy de zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao fanakatsakana reny fisika raha ty hijanona fotsiny mipetraka ao a tsisy etiketo raha vao mandeha izy de efa pitaoriny tsy mahazo avion nareo mpiasa ny hermady milaza aminay tandremo tsara fa tsisy avion nareo am'ty vitany tongotr'olona angaty nandana tomobile ena toko vonina niatrika fifidiarana zany ny firaisankina tena vonina zay raha ambety resaka anareo foana rehefa mandeha am'ireny mandeha amin'ny fampalalam-bavony hoe akany maro anisa ao anatin'ny antemera-pirenena andeha ataontsika raha hoe ho azonareo ve zay maro anisa garantir zay a zavatra naleny zany tena nanaraka ny akamaroany garantir zay afa tsy nendrano fotsiny resanay aminareo azonay a ny maro anisa fa re tsy angalatra de fa angalatra reo a izy angalatra fa ny ACCS ny seneny ndray manao ny ataondra fa aveo zay no didavinay zay mahatonga ny teny hoe am'ty zay tsy andefitranana marina itsony fa manetana mivoaka sy mianso mivoaka de nzeo sady rehefa azonareo ara ny maro anisa inona ny ataontsika hoe kisarisary de jerevonao ny lalampanorena raha ohatra aza maro anisa de jereo ny article 54 inona zavatra mitranga fa tena olona Andriamatoa Rivola Kodivao reny ve ny tena olonareo tokoa zany raha hoe azona n'izay maro anisa zay zay lazaiko hoe ny zavatra lehibe efa miova teto amin'ny firenena zay tsy mipizara koveta na mpizara jiro na mpizara vary na mpizara menaka fa hevitra ny ampedinay mame ohatra anareo zao zay de niady hevitra nataonay tany Majunga mbola masamy teny le député efa 2 mandat mampanantena ny olona ary ny teny ny filoham-pirenena hoe aloha le olona mahay miara mibitsibitsika amiko ny fidinareo de nivaly tena mianay fotsiny hoe ory vahoaka miaino anay a tsy manany olazainy reo olon'ireo makao Majunga inao inona nataony zao fitondram-panjakana zao amin'ny faritany Mahajanga indrindra natao amin'ny tanàna Mahajanga tanàna de mihaino ny olona
zay tsy mitondra artista era Madagasikara tsisy mitondra artiste zany a ny firaisakina fa ny baiko pitolomana zay nameny namorona ny firaisakina de hoe andao resetsika lahatra ireo olonareo hoe tsy tongatonga foana zao fampiteny firenetsika zao potika ara-ekônomika ara-sosialy ara-kulturaly rava ny fiarahamonina rava ny fihavanana lasa malagasy masika ny famona eto toerana inona natonga an'zany dimy taona de tonga zany rehetrarehetra zany a zay ny vetindresaka sy ny hoe rehefa tonga ny fahazahoantsika fahazahoantsika amy maro anisa de araky ny voalaza teo mazava tsara lalam-panorenantsika indrindra ahafahana iala am'izao fitsabahan'ny fanatanteraka any amin'ny mpanao lalàna hitatsika reny ny ainatsika dimy abizato manao motion de censure le pitsoniny andremo mitenyny filohan'ny antenimeran-pirenena sy antenimeran-dolona satria malagasy tompony andraikitra de miraitsy kombakomy izy mianakavy hoe mandroaka azy zany a no resahana amin'ny vahoaka tsy nitambazana tsy nataony an'inona zany no mahatonga anay rehefa nandeha nitety any Madagasikara no mahasainay milaza androany fa de ho azo a io maro anisa ao anatin'ny antenimeram-pirenena io zay ny tanjon'zay fa vahoaka ny maso mandidy nefa reo vahoaka reo a na reo olona mizarana kovety reo averinay mandeha efa tonga asaina hoe horaisina ihany ny kovety fa ampy kotsy zay a fanambakana amin'ny malagasy ny fantanina petraka maty tompoko de ny hoe raha mahazo maro anisa ny firaisakina misy fiatraikany anatin'ny ady vilany olona ve zany satria ny an'olona resaka sakafo zany zay fantaninao zay a zay indrindra no ampianarina ataoko hoe miaratsiny amin'ny tena ampianarina fa nina zany de mieritreritra io politika io a sy ino mampahantra azy zao fotsiny e tsy mbola boka troso ohatry zao Madagasikara président Ravalomana mi fa président république tsy mbola boka troso ohatry zao Madagasikara fa vahoaka me mahantra politika ny mahatonga an'zany fa rehefa tonga ny ataoko hoe ny équilibre de pouvoir tsy ho tsy rehefa io tsy mpanjaka fa république tsika e rehefa andefa izy hoe ho ataony téléphérique ho averina iteniny député Maranisa hoe antsy lara-pameona io fa andao aloha amboarina ny lalana avy an-dranomasika makany Ambatoboiny zany ny amoahana ny vokatra anaovantsika exportation na blakesy a makany a amin'ny tanàna zay amin'ny any amreo manamora ny fivezivezeny zany lalana potika daholo zay ny miaty vilanin'ny olona koa hoe lafo be netana satria tsy afaka mivezivezy ny olona miantsona anaovanay nyty fandarana spécial ty de any an-tananay ny vahoaka ho tonga hifidy fa tsy anatsikeranana izy anizy akory entanina mivoaka malagasy reo mpanaradianay indrindraindrindra mba atonga ny latsabato amin'ny larbi ho avy zao raha afaka pitso ane zany mba hifidy a ny candidat reo candidat ny firasakina fa fantatray a fa fantanina verimberina teo de hoe matoky andreo ve anao tsy olona nangatanana fotsiny reo a efa nahazo formation ary tena sy vanina atao anatin'ny maro mihitsy izy ireo de manome toky zay ary ny azahoanay maro anisy zay matoky fa azo maro anisy raha zany zay tsy mandany andro de hiveziveziazaroa fa fantanina reo fantanina fotsiny mbola le klasika be fa zao ny zatra de davinay amty fandarana spécial ty hoe anetana mivoaka zay a ho tonga hifidy ary efa aveo anaramaso de hitatsika eo a le hoe anaramaso ny fividianana nyretrarehetra mihitsiny a de noho nareo tsara raha fa zay ngefa vonina miretrarehetra noho izany a de noho nareo tsara noho izany a mitona mpifidy malagasy ho tonga hifidy a amin'ny alarbe ho avy zao manantena ny rehetra tsy akanapaka ho mailo manetana ny rehetra tsy akanapaka ho mailo manetana ny rehetra tsy akanapaka ho mailo ka anaramaso ny fizotrany latsabato ary iambona tsara ny fansambato sy ny fanaterana ny voka-pividianana satria nisy fantanina reo de nareo vijanana zao efa manetana zay zao anaramaso nahazo motor reo nahazo bisikilety reo nahazo fitaovana reo miantso solotenan'ny candidat anaramaso tsara le déléguenay zany a ny fikirakirana sy ny famoahana ny voka-pividianana teknôlojia vaovao ny resahan'ny président paraina tao omena azy reo a any amin'ny seni sy any SRMV district ary zadinina reo koa fa amle teknôlojia vaovao a vo mandehany any amin'ny satria le fantanina napetraky le rangaty teo le milaza hoe a mame garantie zany nareo satria zay fa malala tsara hoe zao natao tsisy metsika nareo fa name toromarika zay nareo tsy naraka le fampifanana nataonao miantso mivoaka malagasy iomana veliko a iomana sy hovonina ary hosay andray fepetra zay fepetra zay fantatreo tsara ny dikany
sy ny andraikitra rehetra isan-kanana ny alabato mety hitranga ka iarovana ny safidy-bahoaka mba tsy vodikodina mba hazava mihitsy fantaninareo lamy mitokirana to foana miantso mpifidy koa izahay miantso mpifidy a mba hifidy a ny firaisan-kina reo candidat ny firaisan-kina amarana izao fitondrana jadona zao matoa zay manao ty antaratasy efa tena vonina tsy mahomby mampahory vahoaka fitondrana misy am'zao fotoana zao de mbola hijanonao ihany venao ry vahoaka na inareo zao raha malala tsara hoe tsy rariny ntsony ty mitona mpifidy ary izahay andatsabato a ireo candidat ho an'ireo candidat firaisan-kina manerana Madagasikara misy raiky amby zato izy ireo amin'ny alalan'ny fifidianatsika ny candidat atolotry ny vondrona firaisan-kina ihany no ametrahana solombavam-bahoaka tena vonina hiaro ny safidiny hiady a sy hoiteniny zava-marina misy zao zany zavatra marananay azy amin'ny alalan'ny fifidianana ny candidat ny firaisan-kina ihany no ahafahatsika azahoana député mendrika sy avery tsara io a amin'ny alalan'ny fifidianana ny candidat atolotry ny vondrona firaisan-kina ihany no azahoantsika solombavam-bahoaka mendrika afy zay mendrika zay vanina ary mahalala tsara ary mavita ireo andraiky tomena azy mpamaranany ty teneniko zay de zao mirary androm-pifidianana ino tsara tony sy milamina izay zay aloha le androm-pifidianana de mirary aho hoe mba tena isosa tsara ny fifidianana sy ny mba tsy sy ny alabato sy mifanodikodona ny safidy-bahoaka mazava aminareo ngamba satria zay zavatra fantaninareo zay fa ny anticipenay zay indrindra ka satria moa ianao namaky an'ity karazana fanentana an'ity fa miainga am'izay sy mifandraiky am'izay indrindra le izy andriamato Filomarika Karavalomana ny zava-misy mantsy am'izao na ny firaisamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana zany hoe Camenace ahoana zany ny toky nomenareo ny mpanaradianareo anatin'izay a mba mpikambana anatin'ny barao-pifidianana ny olona de fidy tsy voazakatsakana indray koa amin'ny alaribio avy zao zao resahako anareo tsara raha tsisy olona samy joro hitarika zay na toe leader isamy tarika mametraka mipaikika rehetra mety hitranga zao fitondrana misy eto Madagasikara nge lazaiko anareo fa tsy hoe vozao izao misy aty Afrika aina hitsanjery daholo reo misy namana ihany zay mahafiraisan-kina firaisan-kina any Europe ifinteo laha zay ny resaka tamin'ireo tany amin'ny Union Européenne tamin'ny Bruxelles de zao ataonareo efa fantatra ny zavatra misy ny resaka tamin'ireo Union Africaine zay tamin'ny alakamisy de niareo izy fataviatsoratra de mba meporeo zay eto rangaty na manitsakitsaka ny lalàna ary izy raha vo malagasy miteny de tsy rarahany fa hitatsika ny tsanarahany azafisako an'izay aloha le fatalisme gnanareo zany résignation hoe io rangah de fa io gnasika zany de avelagny izy gn'agnano an'ity raha ohatry sy misy pitariky ary politiky mpanao politiky manche risque be de be le izy ka avelao efa mitarika anazy izy zao ampinareo vahoaka zahay agnano an'io anina io fa so avelagna ohatran'izao fotsiny izy 10 taona 1 taona vitan'izay fa izao fizaliana ary sy zahay megny magnano an'le raha le taremarika mivoaka ary natsika rehetrarehetra mahita hoe fizaliana sika ka de ho avelagna eo izy sy avelagna eo izy sy avelagna eo izy fa sy mesy fa raha kivikivign'olo vigne vahoaka mazary na mariny le amin'ny teneninareo zareo mariny fa mpitondra tena nareo sy hevitrinareo zany fa mpagnano gazety nareo zany de nareo mipetraka amin'ny raha fa za eto kosa de mitena aminareo matokisa nareo aza matahotra aimbeno evatsikany ambarao zay anina fa ve ito avereo ampidirina prison aby izay moko zio le tenenin'ny président rivo teo mbola mahaleo tena koa ve fisarana satria be koa igny zany manaovan'izao ianao de ampidiriny za zao de gaga tamina resaka Patrick igny izy zany hoe homme public izy zao raha izy président de la république izy tokony fantatrin'olo le déplacement ataony tokony fantatrin'olo hoe misy marary ve ty chef d'état ty misy an'izao bulletin de santé misy ino de mahagaga fa raha vao mananambarany igny fotsiny de fa ary anao fa miditra mandeha ary amin'ny inona moa amin'ny cybercriminalité zavatra tsy fatao zany amy resaka hoe tany républicaine fantatrin'olo ny fantatry ny tokony rahan'ny président de la république ary tokony manao tatitra izy le mivoaka matetika izy mivoaka matetika mandeha agny Dubai miaraka ame zanany miaraka ino marina nataona amin'ny ana mafisako tsara zay tenenina voalaza zay mba hitanareo ve guerre Israel sy any Gaza mba hitanareo ve zavatra misy any Ukraine mpanao gazety tena manao investigation fa tsy mitondra an'le olona manakivy amin'ny zavatra misy ianareo zany tokony ana fahasahina tokony mba anao azy anampina an'le
le motivation le olona sy ny fahasahina fa tsy anareo indray a ny tondra le olona zay mantsy le fantaniko teo asa mety tsy mazava keliny a ny toromarika sy ny fahasaina tokony ananan'ireo olonareo ny mpifidy anareo ny candidat anareo raha sanatrika misy ny antsojay mety hitranga amin'ny ka tsy laza aminareo milongo fotoana mihitsy zay inona tokony anana ny mpifidy ny fahasaina tokony anana ny mpifidy ary inona ny toromarika tsy laza aminareo mihitsy inona ny toromarika omena iazy aloha satria mandeha ambaratonga step by step na mandeha aloha aleo aloha andeha fifidiana zay manana preuve zao zatra mitranga ary eo nge tena mpifidy tompona andraikitsy reo e efa ny tena le zay efa mazava reo ny lalàny reo mariny zany lasaina tamin'ny olona ny lalàna lasaina tamin'ny olona ny tsy fanarahan-dalàna fa mipaikady aorinan'izay kosa mamelahana reo anay fa tsy eto akory zay ny andeha teny zany fa vonona izahay averin'indray mandeha vonona ary mitonan'ny olona mihitsy asa ijoro satria ho an'nytanindrazantsika ty ery zareo ho an'nytanindrazantsika ty fa jereo nytanindrazantsika ary zay fanetanana olona vonona sy vanona zay ny anisany andraikitra lehibe hiatrehana ny fifidianana nandalo sivana hoe anareo teo ny candidat ny firaisan-kina zay vao ny validenareo ny candidature-n'izy ireo inona zany tena hoe mahasamihafa ny candidat ny firaisan-kina am'ireo ataontsika hoe fovonana hafa sy ny hoe avy amin'ny atoko mahasamihafa azy a de zao naka olona expert zay de reto aby a ny critère tokony ananan'le olona aloha de teo am'izay zay a nanao fanadiadina sy nijery tsara ty olona tya tsy mifandraikatsina roa fa tena manana maizy azy ty olona tya tena olona mahay momba ny lalàna samyjoro milaza ny zavatra misy fantatrainge fa misy sasany a malasa eritreritro nzay am'izao fotoana zao a gaga izy mahita fa tena voaka be manoana azy satria nahoana manaraka tsara ny toromarika izy mafantatra tsara hoe zao ny toromarika inona fotsiny navoko hoe aloha ty raha ohatra ka olona tsy anaraka ny toromarika izy natsotsoko ao de zay zany tiana iresana aminareo nanao an'ty fandarana émission spéciale n'ity zay a na fandarana manokana ty zay a ilazany aminareo fa nazo toromarika daholo reo ary nandehanana am'izay faritra rehetra de misy amindreo tena lazay ve zany de izy misy eo anatin'ireo tena laza hoe tena tsy nahalala n'ity zay misy an'ireo tanora mpitariky ireo a zao vao tena vonona hitariky mampalelo angeta firenentsika tsy mba manana an'ireo le fahalalana toy ny any amin'ny firenena hafa ohatra zao any Sud-Afrique malala izy eo any Togo malala izy ny any Botswana malala izy ny avy any Côte d'Ivoire fa eto amitsika ao anaty coquille de tsy malala fa zay teny avy any fotsiny any de zay ny tokony izanareo koa mba mitady zay hoe ay ve nareo azy miandry ny vaovao ilatsako aminareo e fa nareo ny tokony hitranga le vaovao avy any velany zay candidat ho solombavam-boaka ny firaisan-kinareo rehefa tonga anatin'ny atemeram-pirenena zany tsy ho solombavam-boaka sady vofe io a misy anina tsara le anany le vovonana misy texte misy ino io vofe io sy anao misaotra président de mahazo matoky anareo mahazo matoky fizay anisany choix nataonay koa zany critère napetraky teo hoe olo iady fa sy olo ipetraposiny de fa zay tanatiny iny de sy voavidy vola koa eo président Rive Rakoto voatra manakambara raha tazanareo tsy fampitamin'ny hafa kory fa ny anay no resahanay ny firaisan-kina raha tazanareo a tsy misosososy tany amin'ny olona malaza fotsiny zay nanamafy mifototra aloha zay satria nainga tamin'ny efa député fa teo a tao anatin'ny vondro ny firaisan-kina tany amin'ny antoko tsirairay avy tany izy fa mivondro anatin'ny firaisan-kina lolarana aloha reny maro ny betsaka no resahana mety misy vitsivitsy nohony zay antony nijerevana zay fa zay no nijerevana de nijerena ny antoko hoe aiza ny antoko a no manana ny tanjana de mifameno izahay raha Madagasikara tsy tongatonga foana tsy naka ny ataoko hoe zavatra tsotra akory zay hoe andorana fa 20 millions ariary a le olona zao tonga de manana fantatra fa reny a tazana atao amin'ny assemblée nationale reny fa tsy mamaky akory ary izy a lalàna zay atao aminy reny zany tsy nekena itsony mihitsy zany lazainay hoe tsy de nitady mora loatra zay fa nitady an'ireo olona masamy joro a hitona zay foto-kevitra zay olona tsy ho ambakaina amin'ny resa-bola fotsiny olona mamoditra any misy azy fa tsy député mipetraka ty Antananarivo nefa lalina anymelaka akory zany rehetra zany a nezahana ezaka lehibe natao ary zany andresenay lahatra mamerina zay telo mirahalahy mianaka eto hoe olona efa vita safidy reo no natolotray a ary matoa zay masamy joro ohatr' zao mitety a Madagasikara nanohitra an'izy ireo
lehilahy lehibe any anie zay lehibe ana parti e fa tena hoe ireo kosa de azona itokisana mihitsy a amin'ny zavatra atao a ary voafe ao anatin'izay ataoko hoe sotoavina napetraka ao anatin'ny firaisakiny zay mafisako an'izay iny ary ana mafisako an'izay a aza dinareo zay mahafiraisakina azy e naka olona avy amin'ny fiangonana zay izy nanoditra hoe reto tena mety tena mety io tsara ny safidinareo naka tamindreo le mpandraraha reo zay manao any ty rangatifitry mba tanao député aminay tena mety de efa ve zay mbola nionako tamindreo le mpitsara nareo an'reo tsara ny safidinareo mety de izy mety iny fasy izy na hosana tsy hosa de ny tsa tamindreo misy efatra amby roapolo a tsa fa nanao indépendant miaraka aminay ihany ko izy reo zay zany zatra anakiray tena mampisina aminareo misy indépendant efatra amby roapolo mbola anampy an'io sa io firy am'ireo tompoko zany nietreretina hoe ho azo lany daholo zao a andriamanitra mahalala ny fandara fikasana ny anay fa andriamanitra ny tompon'ny fotoana iroso kely rehefa rahatr' zay tonga ao anatiny andena miram-pirenena somary tsy voavaly kely mantsy tao anatiny zay fantanina efa napetraka ny naman'izay ilay fanovana zany rehefa tonga eo anivony antena miram-pirenena zay ny tiako mafitsina mialatsina satria zay no fanatra hoe fanogana-panjakana aveo no atao mianovana aloha de zao ho tantandalany Madagasikara zay ihany ny fanovana de lehibe de davinay zany ary Madagasikara tsy afaka hisaraka naovina amindreo mpiaradia amina le partenaire hatram'izay mahatonga atsika ohatr'izao na tiana na tsy tiany na tonga atsika mahantra toy zao ny relationtsika bilatéral na multinatéral ny andreo a mahatonga atsika ohatr'izao Madagasikara nge 27% raha be indrindra ny volazony anodonana rehetrarehetra avy any ivelany everinao fa tsisy fetraiky moa hoe tapaka ny relation amin'ny zareo union européenne io meza ndralahy fotsiny tsika hoe mahasary zalahy ny sa oa fa aza atao ohatran'izany le izy zao mihitsy koa daolo rehetrarehetra hoe amboariko ny lalana taria lalana angatitsy avy any tamatavy io alina adiny robe folo gaga fotsiny hoe zao ve zavatra manjoa ty sy zao ve avy any Antsirabe koa fa aveo de nareo mieritreritra hopodika daolo lalina manodidina ho aiza sonareo day nahitady makany amin'ny zareo any arabo any any Koet any amin'ny misy azy any na any Arabie Saoudite any na aiza koa mbola misy any Dubai any toy izy Dubai tsy mifanaraka nareo Madagasikara misy namanay koa ihany ny teny aloha ilaminareo zay zay mba manampy zay mitsofoko vitatsika eo miresaka an'izay fifandraisana resam-pirenena zay ianao andriamatoa filoha teo aloha tsy hainy ihany moa tsy hametraka ao anatin'izay fa raha ny fandaram-potoana na loharam-bavao azoko ihany koa moa zany amin'izao ala zao taonareo anivon'ny firaisakina raha mpitso no eona amin'ny vondrona Sadek izay tonga eto Madagasikara moa zany amin'izao fotoana izao a mba apetrako aminao andriamatoa Pareno Auguste satria ianao ihany koa moa zany apa fifandraisana resam-pirenena ao anatin'izay anatena inona no tsy tena hoe inona ny fampiresahana amin'ny Sadek fa inona no antenainareo am'ireo vondrona resam-pirenen'ireo na ny Sadek zany na ny communauté internationale mihitsy ny ao anatin'izay misy Sadek tokony mampiso maray zaba de ny OIF koa le ao koa eny le izy zany samby tsy fisambarana aminazy tokoa le resaky élection manko observateur izy tonga aty na de tsy misy zavatra tena hainay be aminazy io tsy sambarana sao de mba efa niovaova koa izy satria i zavatra tsy mampifanaraka manko indrindra de hoe anareo ve tonga aty de ivalide ny fraude io fotsiny de tsy fisambaranay avec proof miaraka ame proof rehetrarehetra hoe zao nge zavatra ataonary zareo reto ka io de ohatrany pédagogie io averinverigny matetika izy de mba hipetraka agnatin'ny lohanary zareo ao eny hoe tena tsy magnara-dalagna mariny reto fitondragny reto efa zavatry lehibe zay lefa avy eo fa io moa afa kelikely nge io doroany koa satria ino moa natonga anazy ty any madamo any Union européenne teo ny teniny mariny hoe nareo nge menainareo hoe amboarinay lalagny nefa ianareo sy manao entretien aiza ny fond routier aiza ahoana ny resaka castration izay fotsiny nanazy zany tadiaviny ohatran'le député majorité n'io ny ataony ambassadeur ety hoe anotokantokana azy misaotra président any fa Sadek io rehefa tena ho teneniny koa izy teneniny any izy mariny kivikiva ihany ahitany zavatra nataony tamy présidentielle regny fa de io koa moa izy mbola mangata koa de ho ambaragna aminazy foana hoe izao zavatra misy izy ohatran'izay koa ino OIF koa après-midi moa OIF iagno aminazy koa zay à 16h de tsy misy omigna anazy daholo aby ny élément rehetrarehetra avec miaraka ame proof andriamatoa rivra koa manakambary anao fifanarahanareo na mety mantenaina ihany koa zany fa manompo amin'ny vondrona resam-pirenena ao anatin'izay ady fifidianana sara
tsy maintsy misy aka tsikelikely io satria rapport de force io izy mijery averiko foana ny aty mijery stabilité institutionnelle izy fa rehefa mihoatra ny tsy azo anoarana intsony tsy azo andeferana tsy ohatra rereran'izao tontolo zao kory Madagasikara fa betsaka ny firenena ny eritreritra fa nonono irery de zao no mahazo atsika ka rapitso de marina ny tenin'ny ambassadeur zay hoe mbola olazaina amin'ny indray mandeha fa ny hoe rapitsika de anatena fa andahan zao fitonany zao izy egany hoe satria fa mivandravandra loatra ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenena ary izy tsy mikipy jerevo ny zavatra misy eran'izao tontolo zao manomboka mitroatra ny firenena ny am'loana fifidianana fotsiny ary mitroatra ny vahoaka miandry an'izay ve ary zay ny ampatsiahivana azy raha mijery ianao ny SADC manana ny sartiny ane izy mazava tsara ane ny azy ny directive amin'ny fifidianana hoe reto ny zavatra tsy maintsy misy eto Madagasikara ve zany mbola ho ampatsiahivina azy zay ihany no ataonay raha hoe io ary mbola omenay profo ndray ianareo amin'ity fifidianana solombavam-baoko ty fa mbola ireo le izy toy izany ihany ny OEF mandeha tsikelikely io zay lazaiko hoe rapport de force io ary ny observation zay napetrakiny sisy nikitsindreo na raiky zao hatramin'izao zany de hita hoe misy mauvaise foi izy araraky tenin'ny président rivo teo ino moa mahatonga an'ireny coup d'état en Afrique reny fa misy pays efatra zao misy miverigny coup d'état zao zay va gn'andrasandreo satria tsy misy sy moramora no ataontsika hoe fifandimbasy fahefagna amy lafiny démocratique na alternance démocratique de lasa manao an'io le firenena sasy sy maramila masakisaka agny de magnano izay na fa sy tianay aty amy opposition aty amy firaisakina misy amitsika fa ny alternance démocratique ihany grâce sy magnara-dalàgna tsy sarotro be le izy manontany foana nareo SADC COMESA Union africaine zao azadiny mihitsy zao miainga ato anatin'ny firenena anankiray aloha de le firenena io manao fangatahana any amy SADC ny troika io de lay sampana anankiray eo anatin'ny SADC mijery ny ara-politika ny sécurité ary ny social ny baoka zay zany le hoe troika de ny troika ndray manao tatitra makao amy SADC zay vao misy ny SADC le SADC zany zay tena ambaniny anina aty amin'ny misy atsika aty zay de ny Union africaine ny ambony de reo makany ny Nations Unies de reo zany misy ambaratonga de tonga aty zany zao lay SADC ny tena SADC satria efa navita ny asany zareo troika efa nilaza taminy zay zany zava-misy toy efa nanao tatitra zay nakany amy SADC de nisy fivorin'ny filoham-pirenena SADC tany de ny atsika ty tsy mbo misy manatrika mihitsy any kely ary zany napiditra Madagasikara atao anatin'ny SADC fantatra tsara le principe hitako fa tsara de misy 700 tsika amy firenena anatin'ny SADC Madagasikara tsy mety manaraka tsony am'izao fotoana zao de SADC raha vao miteny any Union africaine milaza hoe ty Madagasikara ty manahirana anay mihitsy namena azy daholo le recommandation reny tsy nirarahiny fa manana protocole koa ny SADC protocole ny fifidianana rehefa misy zavatra tsy mety anatin'ny fifidianana de mandeha le protocole reto aby protocole rehefa mandeha ny fampianarana de reto protocole tsika izao manana quota na 200 mpianatra tokony alefana SADC aizy ara hatram'izao akizy 200 quota Madagasikara tsy andoavana inona mihitsy afa tsy mifiremakany tsy hitako hatram'izao fanaovana gazety ny expérience nanan'io firenena matanjaka be nareo milaza nafa matanjaka be SADC fito taona ny tany de miantso zalafa aizy nareo ka ny aty aminay hoe sady tsy mieno tsy mahitako zava-doza samy teandriamanitra vita eny ary mamaraparanay koa izao fandarana manokana izao tsika mbola anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra tanteraka sika am'izao fotoana izao zay farana afaka ora vitsy moa izany atomboka ato amin'ny filoha rivo rakoto vao angamba ny teny fanentanana ho an'ny vahoaka malagasy manaraka atsika am'izao fotoana izao Arotsabato ho an'ny vovonana firaisakina olona firenena afaka tsika dika firenena afaka vahoaka afaka zay ny fanentanana lanatsika mifidy manentana ny rehetra andeha hifidy ary rehefa hifidy isika lalana ray hialana am'izao fahorian'ny malagasy zao hififidianana amy larbi zao zany asahina eo anatin'ny vondrona firaisakina ny manentana ny rehetrarehetra atoky
ary isafidy an'ireo solombavambahoaka candidat solombavambahoaka zay atolotry ny firaisan-kina satria fa voalaza teo daholy manentana ifidy fa manentana ihany koa ary mbola manamafy andao arovana safiditsika satria efa betsaka ny hita rea voamarina ny zavatra tsy manjary ezahan'le olona amin'ny fitondram-panjakana atao ary ny farany any tanana ihany koa rehefa vity zay safidy mivahoaka zay de mba manentana ny reto tompona andraikitra ny aseseny seny ny mpitsara zay mety hitsarany a andao avotana amin'ny vahoaka malagasy efa irahantsika ny aino zao na inona toerana misy anao de fantatro ao satria mba manana havana takosina any amin'ny fiarahamonina ianao mahita an'izao fahoriany vahoaka zao ka andao tsika iara entana am'zany ho ajaina ny safidy ny vahoaka zay ny andreseny lahatra ny vahoaka am'izao fotoana zao akatoko zao fifidianana zao. Andriamato Parana Auguste. Eka lefa avy nitenen'ny président Rivo teo ngamba tsy averiko sony zany fa gn'anahy fotsiny momba ny morondava manokana gn'anahy mba tsy ako teneniny satria mako zavatra tena ataontsika cas spécial ihany le izy maty le candidat-nay tao de fa misy magnely sao zany hoe de fa tsy sony io nefa ny lalàgna misy de miakatra ny suppléant miakatra mpisolo toerana zany de soloagny le suppléant igny de ay moa zany de nivadiny no nataonay ny solo tegna ao ka de miaso ry magnano zany ho anareo amorondava de alefasy ihany mitoy ihany ny fiainam-pirenena na de nalaelo asika tamina lasagna an'le candidat sikany igny zay fantatry fa sy mesy olany satria fa lany maire atao igny fa nefa de io moa ny latry ny Zagnahary latry Andriamanitra de mandefasy anlefasany le fifidana mandeha fifidana igny de amafiso ihany le zavatra efa fitiavanareo anazy teo de alefasy am'le namagna ame lista io ihany zay olo misolo anazy sy fidiny fa izay angamba le tiako teneniny kely de mitenany koa iaho momba ny resaka force de l'ordre maramila satria da tena misy mendany loatra izy sazarandreo io fa indrindra namasika navagna ame misy sizy rehetrarehetra fa amy gendarmerie tena misy manao propagande mamoro olo misy izy motrany hoe anao sy resaka fandriam-pahalemagny nefa ava moa miresakaresaka politiky de izay zany mba tiako afatro ataoko hoe anareo aza mataotry fa raha ataotry daholo atsika rehetrarehetra de sisy zavatra agnamity raha ty sisy zavatra andeha iova fa araky antaninareo teo hoe ino ny zavatra tegna igny maro ny zavatra tegna igny rehefa tonga ao na ny fanaovana loi de finance fotsiny hoe aiza ny tokony hipaka amle aty vilagnin'olo araky teneninareo teo ho ataony député na io zany raha tonga eo izy fa za mataotra anareo fa tena mahay de magnome tokanareo am'zany mialo ny tiako ahitana voalohany de nareo nareo mpanao gazety ilaza aminareo tsara fa zay efa laza aminareo hoe zay nge raha niditra tamin'ity fifidianana solombavambaoko ty zavatra anakiroa ngeditra hoe natsainay hoe mba tena hitondra fanivana mivoaka malagasy elana n'izao fahoriana misy ao fa tena diso lalina tanteraka amin'ny fitondra manitsakitsaka amin'ny verimberina ny lalam-panorenana ary indrindra manao tsinotsinona ny lalàna velona misy eto Madagasikara momba ny lalam-pifidianana de hoe izy nareo hoe matahotra le olona dina ny garantie amenareo gaga be mahita le fanontaniana satria zao le izy nge mba toy zany anao an'io mba lehilahy manana ny capacité nay sy ny nindy sy ny fahalalana indry zay zavatra ataonay voalohany indrindra de niresaka tamin'ny seny hiditra am'ty zahay zao ny zavatra ataonay de hoy zay seny mazava tsara nareo zany toko manadiady zay seny de misokatra fa manana solotena eninareo anatin'ny seny fohy be zavy de mbola tsy garantena manana solotena enina afaka mifandimby zay milaza ao de isaky ny ambaratonga any amin'ny district any amin'ny commune any amin'ny fokotany misy ambaratonga izy ireo zay mahatonga anay miteny hoe nareo de tonga de négatif ka manetana anareo zay de nijery anareo koa zay vahoaka malagasy nareo aza manaiky ampiraviravizan'ny olona sasany teny na zavatra misy hoe de mbola iroso avy nareo miroso tsika inona nataon'ny zanak'Israely tamin'ny anay miroso foana nareo fa mandresinareo rehefa tena mamroso amin'ny finoana zay finoana ananay zay na sainay miroso ary matoky zay fa tena anoaraky azy atao ary igny hoe tsy hoe vitanay rery na vitatsika rery zay nanankina anazy amin'Andriamanitra hoe tena anoaraky azy atao zay fa de ianao ny tompon'ny fahefana ny andanitra sy aty tany samy teny Andriamanitra zanako
iny ary makasitraka anareo telo mirahalahy mianaka nanaiky nasaina izao fandarana manokana izao tamin'ity alina ity. Makasitraka ihany koa ny vahoaka malagasy nanaraka izao fandarana manokana izao inona sy antenaina fa nitondra fiovana ao indrindra amin'ny zavatra ho tsakotsakoana amin'ity fifidianana ho atao amin'ny larobia ho avy izao ity. Ankasitrana koa ny mpanao gazety Tojo Rabefaritra. Veloma tompoko. Dia akasitrana feno ary isika rehetra nahatra anjery hatramin'ny farany izao fandarana manokana izao ary mankasitraka antsika rehetra nahatra anjery ny fandarana hatramin'ny farany. Mankasitraka anareo filohana antoko ihany koa nanaiky no vahiny ny fandarana tamin'ity alina ity dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy.